tsy maintsy izy zany na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana dia efa mba nandinika ve ianao efa mba nitompo ve ny sainao hoe anahoana ny fiainako ao ambadiky ny fahafatesana anahoana ny fiainanao ho aizy ianao ao ambadiky ny fahafatesana ry havana Jesosy dia nanao fanoharana ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena ovakitsika izay tantara izay Lazarosy sy ilay mpanan-karena lioka toko fahenam-bifolo andininy fasivy-ambinifolo manomboka amin'ny andininy fasivy-ambinifolo lioka toko fahenam-bifolo manomboka amin'ny andininy fasivy-ambinifolo toy izao vaky ny teny nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fampifinaretana ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anila amin'ny vavahadiny ary naniry mba hinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka ny lela ka ny feriny ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho anetran'ny Abrahama anetratra ny Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ary izy niantsoko nanao hoe ry Abrahama raiko mamindravy fo amiko ka ireo Lazarosy mba hanompoka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fadiranovanao eto amin'ity lelafo ity fa hoy Abrahama anaka tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ananao ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa ho fadiranovana ary mihoatra noho izany rehetra izany misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika mba tsy ho hafa mihitanky ety aminareo izay te hialy ety mba tsy ho hafa mihitanky eny aminareo izay te hialy ety ary tsy ho hafa mihitanky ety aminay izay eny dia hoy izy mangataka aminao ariary raiko mba ireo Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko fa manana rahalahy 5 aho mba ilaza tsara aminy fandreo mba ho tonga aty amin'ity tany fijaliana ity koa izy fa hoy Abrahama taminy manana no sesy ny mpaminany izy aoka ianio ireo izy fa ho kosa izy tsia ry Abrahama raiko fa raha misy miala maty ankany aminy dia ibebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaino no sesy ny mpaminany izy dia tsy etino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty azy io zany Jesosy dia nilaza tantara nanao fanoharana hoe inona ny zava-nitranga taoriana ny fahafatesana zava-nitranga teo maty Lazarosy dia nakany an-tratra ny Abrahama maty le mpanan-karena dia nakany amin'ny toeram-pijaliana tena mahamay fadiranovana satria hozy izy hoe irao i Lazarosy mba anatsoboka ny tany eny ao anaty rano ho atetehany ambo mba hangatsitsika kely fotsiny raha no tsoboka amin'ny tany anao ho ve dia hampangatsitsika fa efa mafy loatra le fijaliana ry havanao ao ambadiky izao fiainana izao ao ambadiky ny fahafatesana dia zavatra roa no mety iseho na ny olona anankiray niomana tety ambonin'ny tany nanamboatra ny fiainany mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa maty zany olo izany dia ho any amin'ny toeram-piadanana mandrakizay izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona manompo azy na izy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ho any amin'ny afo misy fijaliana mandrakizay tena misy fijaliana izay zany ny toerana miandry ny zanak'olombelona mazava ho azy fa raha niomana ianao dia ho any amin'ny toerana izay nomanin'Andriamanitra
iainanao amin'ny fijaliana fifaliana azafady, iainanao amin'ny fiadanana, iainanao amin'ny fifaliana mandrakizay. Fa raha tsy niomana ianao dia miandry anao le elo fijaliana mandrakizay ry avanao. Zany zavatra iseho zany a, zao andro havelomantsika izao ny tokony homanantsika. Amen. Zao ianao no manomana ny fiainanao ho avy, tsy hoe rehefa tonga izay fotoana izay dia hoe any mahita azy, fa zao andro havelomanao izao ianao ny tokony hiomana hoe aiza nofidiko, ho any an-danitra ve, ho any amin'Andriamanitra ve, toeram-pifaliana mandrakizay, toeram-piadanana mandrakizay, sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, ho any amin'ny elo. Ry havana, efa mba nieritreretinao ve zany? Zavatra mampatahotra mantsy dia izao, ny olona zany a, ny ohatra mamaika ny olona dia hivavaka aty am-piangonana dia mba hivan'ny olona eo amin'ny fiainana. Raha marary izy dia mba sitrana azy. Raha manamkorotana ny tokantrano dia hoe mba eto mbavaka pastera mba ilamina ny tokantranonay, mba ody ny vady, mba ohatran'izao soatran'izao, dia eritreretin'ny olona hoe zany ny tena zava-dehibe. Tsy ry havana, tsy zany ny primordial. Raha ny antso anao mitomboka mitondra anao a hivavaka amin'izao fiangonana izao, ny tanjon'Andriamanitra dia izao, nitondra anao any an-danitra, nitondra anao any amin'Andriamanitra. Halleloia. Aza atao mibatoerana be eo amin'ny fiainanao ny fiainana eto ambonin'ny tany, fiainana mandalo. Tena problème hoanay mihitsy le karaha mamivadika ohatra ny kelikely dia zany ny tena olana mbana be ao am-pona hoe eto mbafaka pastera mba hita azy. Tsy ratsy akory zany. Zany dia efa nomanin'Andriamanitra ho antsika, fa tiako ny fisainantsika manomboka androany hibahana hoe anahoana ny fiainako raha hiala eto ambonin'ny tany a. Tsara fiomanana ve, vita fiomanana ve, sa tsy zany e? Raha hiala eto a ao ambadiky ny fahafatesana, anahoana ny fiainako? Andriamanitra nge endritra e, Andriamanitra tsy azo vazivaziny e. Zao ny ambaran'ny baiboly eo Matthieu 7 andininy 10. Matthieu 7 manomboka amin'ny andininy 10 dia zao ny ambaran'ny baiboly manao hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fotsiny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Ahoana ozy ny baiboly? Efa mipetraka eo fotsiny hazo sady ny famaky, ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara. Zany hoe ny kristianina zany a dia tena tokony hanamboatra ny fiainany mihitsy amin'izao andro havelomana izao. Tsy ho variana fotsiny hoe manahoana ary ny fiainany ity, ohatra ny misy sarotra izao fiainana izao, nisondrotra indray izao ny frais dia inona indray ny manaraka, nisondrotra koa ny vidim-bary dia inona koa ny manaraka, dia zany manahirana ny saintsika zanak'olombelona. Tsy hoe tsy tokony hieritreritra an'izany tsika, fa tsy zany ry havana no hifotoranao a, tsy zany no ataonao mamabo ny sainao sy ny fonao, fa androany a dia milaza amintsika ny zavatra lehibe tokony ataoko hoe misintona ny saintsika, ataoko hoe tena hifotora ny saintsika dia zao hoe raha hiala eto a ho aiza ny fiainako, makary sa makary zany nge tsy vita amin'ny teny fotsiny hoe miakatra dia manidiny any an-danitra ny fiafarako e, tsy vita nyzany fotsiny, fa mila miomana ianao, miala amin'izay rehetra mety ho fahotana. Ozy ny baiboly hoe ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Ianao zany tokony mamovo tsara. Zao ianao velona zao mamovo tsara. Zao ny filazany Efesianina azy. Andoaka efa itsika ny epistily nosoratany Paul ho an'ny Efesianina e. Zao ny ambaran'ny baiboly Efesianina 4 andininy 2 dia ozy ny baiboly hoe mba hialanareo ny toetranareo taloha araky ny fitondran-tenanareo fahiny izay mihasimba araky ny filan'ny fitaka, fa mba ho avoazona kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo ary mba ho tafianareo
ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny famasinana momba amin'ny fahamarinana. Ialao ny toetra ratsy taloha rehetra. Taloha ianao mety mangalangalatra, mety titikely, mety ataoko hoe miavinavy, zany ange ohatrany hoe petipetina fa ratsy. Misakana ny fidirantsika makany an-danitra. Dia ozy ny Baiboly hoe mba ialanareo ny toetranareo taloha. Le toetranao tamin'ny ianao gentilisa ataovy ny farany androany. Androany ny farany. Fa manomboka androany kosa ianao iaina amin'ny fiainam-baovao. Mba ho tafianao ny toetra vaovao izay araka an'Andriamanitra. Ialao ny toetra ratsy, fialonana, fiavina vonana, ianao mangalangalatra, manao kolikoly. Zary gaga nijery tao amin'ny TV Plus hoe zao ny nambarany hoe 700 ny mpanao kolikoly kristianina avokoa. Mandinika anao ane Andriamanitra, mijery anao ange Andriamanitra. Sarinady ange zao fanompotsika zao hoe ka zay tianao atao no atao hoe fa manomboka androany tafio ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Andriamanitra zany nanome toetra izay tokony ho tafian'ny kristianina. Toetra tsara, toetra ankasitran'Andriamanitra. Tsy olona tia mangalangalatra. Engany ataondroatra ka tsy spiny mbola manao kolikoly. Fa hitafy ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra avokoa isika. Ialantsika ny toetra ratsy taloha, toetra na gentilisa. Moa dia be dia be ny toetra ny tanosan'ny Baiboly hoe esoriny lainga. Misy olona ohatra spesialista amin'io langa io mihitsy. Mandanga langa. Tsy azo antoka mihitsy ny teniny fampandainga. Esoriny langa. Samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Samy isa momba ny tena namantsika avokoa izy. Tezera fa aza manota. Ianao belompo amin'ny namanao hoe tsy tiako maizina mihitsy izy iny. Halako maizina mihitsy ny toetrany. Androany manapa-hevitra hiala amin'izany ianao. Tsika pino ange navelan'Andriamanitra heloka na dia ratsy ary. Dia ianao koa tokony hamela heloka ny namanao raha misy tsy mety ny nataony. Fa tsy hoe tsy adinoko mandrakizay. Tsy adinoko mandrakizay ny nataony aho. Atsangany ny tanan'izay te hiditra any an-danitra. Aza mandaingandainga raha zao ny marina faly Andriamanitra. Sady zany ialao mihitsy ny toetra ratsy taloha ryhavana tamin'ny ianao gentilisa. Mindra-bola manolona ianao dia ianao tsy mamerina. Ianao indray ny avava hoe zay vola kely 1 million konindrana. Ialao ny toetra ratsy taloha. Ialao daholo. Androany tsy hanana fotoana hivavahana, hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaotsika, hifonatsika daholo izay tsy mety nataotsika. Mba tena azo antoka hoe raha tonga ny fotoan'andro iantsoan'Andriamanitra na ohatra hoe ho faty ianao. Zany tsy zavatra mampatahotra. Paoly aza ny teny hoe niany fahafatesana ny azahoako tombony. Ny Paoly ny fahafatesana ny azahoany tombony. Ka raha hiala eto tsika, eny mba hiakatra fa tsy midina. Sady zany ho any amin'Andriamanitra ianao fa tsy ho any amin'eny. Ho any an-danitra fa tsy ho any amin'ny fahaverezana. Sady zany ny azo rehetra izay tsy mamoha voatsara hoy ny Baiboly dia hokapaina ka atsipy any anaty afo. Iza moa no tia mitenenina amin'izany? Ny olona tsy tena mivavaka fa manao sarinady. Ny olona manompo an'Andriamanitra fa saritsarina, mbola miaraka amin'ny fahotana ihany. Tiako mihitsy androany tena ho masina daholo. Tena ho masina. Miala amin'izay rehetra mety ho fahotana. Ialantsika ny ratsy rehetra. Sika neny teneny Baiboly hoe ny azo rehetra izay tsy mamoha voatsara dia hokapaina, atsipy any anaty afo. Tsy mora nge zany any amin'ny afo, zany any amin'ny elo zany. Nanahoana le mpanan-karena
ry havanao eto tiako faritana kely mba tsy disevitsika sao dia disevitra any ianao hoe ny mahantra mankany an-danitra fa ny manan-karena ny midina fa le toetra ny tiany ambara mpanan-karena mety miavinavy mety tena misy toetra ratsy ny be deabe tena tsipy any amin'ny elo fa ny mahantra no miditra any an-danitra tsy izay sao dia misy disevitra misaotra ny tompo afa mahantrandra dia miditra any an-danitra sao dia tsy mahay ary ianao tsy le fahantrana no idirana any an-danitra fa le fiainana fiain'ny fahamasinana tena faly andro any a raha ohatra ka tena tapa-kevitsika hoe hibebaka ny amin'ny fahotanao hiala amin'ny ratsy fanaonao fantajonao dia hiditra any an-danitra ary zao andro avelomantsika zao ry havana no andro fiomanana zao no andro fiomanana hoe miomana ka ao ambadiky ny fahafatesana dia ho any an-danitra afa-tsy ho any amin'ny elo saty zany e ozy ny baiboly hoe marika toko fahasivy marika toko fahasivy dia zao ny ambaran'ny baiboly ohatrany mafy ty fa tena tokony hiainantsika foana marika toko fahasivy andininy fa 7:7 zao ny ambaran'ny baiboly ary ranomasinao no manavitoana anao esory aly izy fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra no manana maso roa nefa rina any amin'ny elo any ny kankana tsy maty ary ny avy tsy vonoana fa samy voasira amin'ny avo izy rehetra tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy inona no entinareo mampody ny tsirony aoka izy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo alohan'io dia ozy izy manao hoe zao ny ambarany 5:7 ary raha ny tongotrao no manavitoana anao tapao izy fa tsara ho anao no miditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa arina any amin'ny elo ao alohany 3:7 ary raha ny tananao no manavitoana anao tapao izy fa tsara ho anao ny hiditra kily maina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa arina any amin'ny elo dia any amin'ny avy tsy azo vonoana ry havanao raha misy zavatra manafinavitoana anao tsy hoe mampatezitra zany a fa matoanao tsy masina matoanao tsy afaka tena iaina amin'ny fahamasinana eo amin'ny fiainanao tapao izy dia ario zavatra mety misy amin'izany nge ohatra hoe vadin'olona zay mbola vadin'olona no miaraka aminao ompinao ao amin'ny tokantranonao dia mandry ny saina hoe ka izy mamelona any mianaka ka azonao ve zany izy mamelona anareo mianaka raha ny tananao no manavitoana anao tapao izy hiala fa tsara aminao miditra any an-danitra tsisy tanana ila toy zay velona ety tany ho any amin'ny elo tanana roa azonao ve le izy zay rehetra manafinavitoana anao ohatra hoe miasa man'olona ianao mivarotra kely any ny karamanao satria 750,000 isam-bolana io ve ho ampinina dia vokatra zany dia mangalangalatra ianao isaka nody ianao dia manitsika kely any anaty posy any mangalangalatra mba hivelomana mba ho sakafo any an-trano dia verinao ka tsy hitako araka izy arange mpanan-karena be io tsy mba maritsiariny kory hoe ampitombona ny karama hay zany tsy angalatra ry havana zany ve ny atoanao angalatra raha ny tananao no manavitoana anao tapao izy raha ny masinao no manavitoana anao ongoty izy ny mafinao ilany masinao ila manavitoana anao ongoty izy a ry havana androany raiso ny fanapahan-kevitra ho aizy ianao zay fotsiny ho aizy ianao e atsaka ny tanan'izay ho any an-danitra mba ho avozina ny toetra nareo ary ho tafinareo ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra halleloia fa ny azo rehetra zay tsy mamovo tsara dia ho kapay
atsipy any anaty afo ary ranomasonao manafotoana anao ody aly izy fa tsara aminao miditra toka maso makany an-danitra noho ny maso anankiroa nefa ho any amin'ny elo any ange ambaran'ny baiboly hoe misy fitomanina sy fikitoanify misy fijaliana mandrakizay e raiso ny fanapa-kevitra androany mba tena ho kristianina ianao tsy kristianina fa tena kristianina tsy mpivavabavaka fa tena mpivavaka halleloia faharoa dia izao tsika nge amin'izao andro avelomantsika zao a no mandray fanapa-kevitra hoe ho any an-danitra ianao ka anisan'ny zavatra tokony tena ilofosantsika mafy amin'izany dia ny atonga ny anarantsika voasoratra any an-danitra tena ho ao anaty lista ianao raha ohatra nanala baka ny olona ka tsy tao anaty listany afaka baka ny anarany afaka izany sa tsy afaka dia ohatra izany koa raha tena tianao no any an-danitra marina mila ao anaty lista ianaranao zao ny ambaran'ny baiboly a zao ny ambaran'ny baiboly andao hojerentsika amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy ambin'ny folo apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy ambin'ny folo a dia zao ny ambaran'ny baiboly ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy maninona ozy raha nisy tsy hita voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana zao zany dia tokony assurentsika mihitsy ny fiainantsika hoe voasoratra ny an-danitra ny anarako voasoratra ny an-danitra ny anarako fa raha nisy tsy hita voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana dia atsipy any amin'ny farihy afo izy any amin'ny farihy afo any amin'ny fijaliana mandrakizay ary zany inge mahatonga an' jesosy kristy ny teny ao amin'ny lioka toko 10 andininy faharoapolo dia zao ny teniny tamin'ireo mpianatra lioka toko 10 andininy faharoapolo inany zavanitranga teo lioka toko 10 andininy faharoapolo ambaran'ny baiboly fa ireo mpianatra tamin'ny andron'i jesosy tety ambonin'ny tany a falifaly izy falifaly avy nandeha nanao asan'Andriamanitra falifaly avy namoaka démonia dia mivoaka ny démonia falifaly reo hoe halleloia nisy olona ny délivrenay tarira lafa tonga dia nivoaka ny devoly ny ika dia nivoaka dia nitsipaka dia falifaly namoaka démonia dia ozy izy tamin'i jesosy rehefa nody izy ireo ka niona tamin'i jesosy hoe mpampianatro mahafinaritra be manomboka amin'ny andininy a faharoapolo dia ozy fahasivy ambin'ny folo azafady dia ozy izy ireo ino rehefa nomeko fahefana nisika menarana somainiko sy ndresy ny herirehetra nanafavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo akory ireo mpianatra eo aloha amin'ny andininy fafito ambin'ny folo a dia ozy ny baiboly hoe indro ny fitopolany verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny démoniaza dia manaiky anay noho ny anaranao fa ho jesosy taminy zaho nahita ny satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fahefana anditsaka menarana tsy mainiko sy ndresy ny herirehetra na mifavalo ianareo ka tsisy ampaninona anareo kory fa izao ny tenin'i jesosy tena enjana rehefa farany hoe kanefa ozy a aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo halleloia mafinaritra be nge hoe namoaka démonia ianao dia mivoaka ny démonia manaiky ianao ny fanahy mivoaka aminaran'i jesosy andeha rehefa manao délivrance nge zay eto dia zany ny ataony devoly avoaka le devoly mivoa ty tsy manatra devoly tsika
voaty ale mivoaka amin'ny anarany Jesosy mivoaka mika amin'izay andeha misy ny sasany amin'ny voalohany mafimafy loha hoe zaitra andeha zaitra andeha amin'ny voalohany rehefa manao délivrance zaitra andeha fa roay foana nge amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanahy maloto dia manaiky antsika noho ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fa Jesosy tena nanamafy mihitsy avy eo eny mahafinaritra rehefa manaiky anareo mifanao fa zany koa ny tena izy fa efa nomeko fahefanao amin'izany nareo fa izao anisan'ny tena zavatra lehibe indrindra dia mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Rehefa tena manompo an'Andriamanitra isika ny alatsika ny ratsy rehetra ny alatsika ny toetra tsy manjary rehetra nanapa-kevitra ny fiainantsika isika iaina amin'ny fahamasinana iaina amin'ny fahamarinana anompo an'Andriamanitra mitavatra sy ny ovitra dia izao ry havana voasoratra ny an-danitra ny anarantsika. Miasa ho an'ny tompo tena matavatra an'Andriamanitra ka tsy sa manao ratsy. Za re indray dia gaga ihany amin'ireny olona mahasakisaky manao ratsy reny. Ianao nge hitan'i Jesosy na dia anaty maizina ary na dia any anaty lavaka na any amin'ny efitrano mangina ianao manao ratsy dia mihevitra ve ianao fa tsy hitan'olona mety tsy hitan'olona fa hitan'Andriamanitra. Ary zany ny tsy hanaovantsika ratsy mihitsy aza mba manao ratsy zany mihitsy na ao anaty maizina na ao mazava na ny amin'ny tsy hitan'ny olona na iza na iza aza manao ratsy zany mihitsy fa hitan'Andriamanitra foana. Ary ny tena zava-dehibe dia izao ianao hitan'Andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana azo antoka amin'izany fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Aza mifaly ozy fa manaiky anareo mifanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Riavanao ataovy tarigetra lehibe ao anatinao mihitsy no hoe voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Io tahaka ny mpianatra anala examen anala baky dia inona ny tena tanjon'ilay mpianatra mba hivoaka ho afam-panadina izy ka voasoratra ny anarana mahazo mention bien. Alleluia. Azamino fa ny an-danitra koa dia misy ohatr'izany tsy hoe mitovy daholo ny valim-pity raisitsika eo anatria an'Andriamanitra fa ny olona ny asa mafy ho an'ny tompo ve dia hitovy amin'ny tsy niasa fa matory andro. Fa tsy mitovy ny valim-pity arakaraka ny asa ataontsika ny valim-pititsika ny an-dany. Ohatra amin'ny mpianatra ny mpianatra tsy dia mianatra ve dia hitovy amin'ny mpianatra nianatra be. Mpianatra nianatra be mino fa mety azo mention mention any an-danitra ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranao miaraka amin'ny mention. Amen. Valim-pity ianao lehibe dia lehibe. Andriamanitra marina ny andriamantsika ry havana androany raiso ny fanapahan-kevitra miala amin'izay rehetra mety ho ratsy miala amin'izay rehetra mety ho tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy akoa ny tokony miasa ho an'Andriamanitra mba azo mention ary tsisy amen sa tsy zany ikely iaina mihitsy mba voasoratra ny an-danitra ny anarantsika ary misy valim-pity lehibe miandry anao. Anisan'ny olona tena niasa ho an'Andriamanitra ianao tsy foana ry havana ho ny baiboly ny fielezanao hainao amin'ny tompo sa tsy zany aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Zay zany ny tena anisan'ny zava-dehibe antonona amonjen'Andriamanitra anao tonga eto. Tsy hoe vita délivrance fotsiny dia resy ny fanampangalatra amin'ny fanahy mifaniliklihana zava-dehibe daholo reny fa zany ino raha tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao ialanao zay rehetra mety ho fahotana ialanao ny ratsy rehetra milofo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ianao afaka ho azo mora foana ianao mora ny afaka anao sa tsy marina izany mora ny afaka anao iala voaroanao ny fanahy mifaniliklihana dia miala mba tanteraka an'izany ialao ilay toetra ratsy taloha izay miasimba araky ny filanin'ny fitaka mba ho avozina ny toetrantsika ary ho tafitsika ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Manapa-hevitra androany iova androany le firy 23 septambra zany ve androany nora
androany lay daty anovanao ny tantaram-piainanao baibai lasa teo aloha fa ianao kosa androso amin'ny fandresena androso miaraka amin'ny jesosy avoantoka fa voasoratra ny andanitra ny anaranao ary ianao ry miala eto ambonin'ny tany dia tahaka n'ilay lazarosy nitseneny anjely netiny teo atratrany abrahama hoetiny any amin'Andriamanitra zany ny tena ho tantaram-piainanao amen zany riavana no maharitra mandrakizay fenao na mahazo vola be raisana koa zay range mety ho faty amin'ny fotoana tsy fantatra satry mariny zany tsy éternel zany mandalo sy miserany zany ianao na manatrano be dimy ary hoe zao hoe efa navita tranontsika mivady anaky dimy trano vitatsika zanakitsika efatra samy mahazo tsirairay olovana izy dia atsika isanao ny anankiray na mahazo dimy ary ianao mandalo sy miserany zany mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay tena assureur angafa voasoratra ny andanitra ny anaranao assureur fa voasoratra ny boky ny fiainany anaranao zany ny tena zava-dehibe na io fampon'io ary misy laharana izy io ka ny laharana ambony indrindra dia arak'ilay teny Jesosy hoe ahoana ozy aza mifaly ozy fa manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa maninona voasoratra ny andanitra ny anaranareo ry avanao zao ianao velona zao no afaka miomana ny amin'ny fiainanao ao ambadiky ny fahafatesana raha ialeto ianao ka ho faty aiza ny lalanao hiakatra samidina miakatra dia manidina sady zany ny anjely no akanao hitony anao any amin'ny tratrany abrahama zay le fanoharana ataon'i Jesosy tiako ianao androany tena andray fanapahakevitra hoe tena ajanoko amin'izay reto fafahotana pentipentina madinidinika fiavina vonana faratsina alatralatra kolikoly ajanoko daholo reto fa za teo any an-danitra zany any amin'ny elo zany angeka miteny aho hoe tena fijaliana mandrakizay fitomanina sy fikotroany fomba baiboly azonao ndika zany hoe fitomanina tsy ray andro ianao no mitomany fa mandrakizay fikotroanify tena mijaly tsisy fiadanana mandrakizay zany na tianao na tsy tianao tsy maintsy ho tanteraka fa miankina aminao ho aizy ianao hiakatra sahidina andotsika hivavaka amin'izao fotoana izao io izy délivrance ataontsika eto fa io rehefa tena vonina anao tapa-kevitra hivavaka iaina amin'ny fahamarinana iaina amin'ny fahamasinana mora ny mandroaka an'io devoly io resy mora foana io ary zany io ny fa ny fiainanao ho tahin'Andriamanitra misy olona angamba mety mieritreritra hoe tsisy olona mafaka tena reny olona tsy mino reny fiangonana hafahafa reny dia mieritreritra hoe aiza koa nisy olona ho masiny zany fa ngano tsy mamaky baiboly be dia be ny tonga olo-masina ao anaty baiboly ry Daniela olo-masina tao anaty baiboly Joba olo-masina tao anaty baiboly ry Davida olo-masina tao anaty baiboly marobe ny olona tonga tamin'ny fahamasinana tao anaty baiboly Androndrakely androany tonga amin'ny fahamasinana tsy miaina tahaka ny fiainana zao tontolo zao miaina amin'ny fijangajangana miaina amin'ny faratsina mangalangalaka tsy tokony ho hitantsony amin'ny fiaina kristianina zany fa ny tena kristianina marina hitafilay toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra ialanao le toetra ratsy taloha ary hotafianao le toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra tonga olomba voatanteraka ianao io voatanteraka ny tantaram-piainanao tonga olo masina ianao ny olona mety tsy manaiky an'izany tsy possible zany hoe olombelona dia iaina amin'ny fahamasinana fa ny baiboly manaiky an'izany isika manaiky an'izany
Andriamanitra manaiky an'izany fa raha tena hivavaka marina isika anapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanaonao ianao dia amindra fo Andriamanitra ary iaina amin'ny famasinany ianao. Jesosy Kristy nge efa nanolotra ny anofaty teo ambony azo fijaliana anadio antsika ho afaka amin'ny otany sy ny tsy fahatanterahana rehetra ary atonga antsika tena afaka iaina amin'ny fahamasinany dia maty Jesosy dia nalevina mba atonga antsika tena ho afaka amin'ny faratsiana rehetra fa ianao dia ho masina tsapanao mihitsy hoe iova ny fiainanao ho tonga olom-baovao ianao hiala ny toetra ratsy rehetra teo aloha. Za tena tsapako mihitsy hoe hain'Andriamanitra zany. Misy olona zay ohatra masososotra mihitsy izy ohatra manafinafitoana zavatra ataony tena ohatrany mampalahelo mampalahelo ndraindray ianao tafitoana ohatra hoe fa rehefa mivangin'ny tompo dia tsapako mihitsy hoe niova ny toe-poko nalahelo an'le olona hoe ndry tsy fidiny azy koa ne miaina ohatran'izany fa sesiky ny devoly sa tsy zany dia namela heloka azy mivavaka ho azy mba ety ny fiainany ry havanao ianao mety tsy mahay hanova ny fiainanao fa Andriamanitra nanomeny Jesosy Kristy zanany anomenao ny herin'Andriamanitra hanova tanteraka ny toetranao ny fiainanao ny fisainanao ny fijerinao ary ianao manomboka androany dia tsapa mihitsy hoe ratsy zao fiainana izao mandalo zao fiainana izao za izotra ho any an-danitra hovako ny toetrako iova atsangany ny tanan'izay iova ambarao amin'ny Jesosy androany fa iova ianao ho any an-danitra ianao fa tsy ho any amin'ny elo zay misy fijaliana mandrakizay andao ary tsy hivavaka amin'izao fotoana izao andao hivavaka gn'atantsika mipidera androso ho ataon'izy ireo le hira hoe hainy tompo hainy sa tsy hainy hainy tompo tena hainy tompo ny anova ny toetranao ianao mangalangalatra any amin'ny toeram-piasana misy ianao lasa tsy mangalatra tsony sa tsy zany toetratoetra ratsynao taloha rehetra iova ianao hainy ny tompo zany vitsy zay iry zay hivavaka isika hoe tompo ovay ny toetrako raha teo any amin'ny ely dia aza miova fa raha teo any an-danitra ovay ny toetranao ho tafianao ilay toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra anapa-kevitra ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao zany teny toriana zany tsy hoe foroniko fa mahafinaritra fa Andriamanitra mihitsy nanome remao nanome saina tena hoe ambary eto amin'ny fiangonana zany hoe raha ho faty ianao ao ambadiky ny fahafatesana ho aiza ny lalanao ombanao niomana ve ianao zao no andro fiomanana androany Andriamanitra miteny amintsika fa mila miomana ianao ary miova tanteraka ka ho tafianao ilay toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra efa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy maty nombona teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjy ianao ampiovanao androany raiso tena zava-dehibe izany fa tsy zavatra kely zany ataontsika amin'ny fanamivavaka le hira hoe hainy tompo
voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Halleluia. Ny manao ayaraky zay tiny. Alleluia. Manomboka teraka ny fiainantsika amin'ny ho fiaina vaovao afaka amin'izay rehetra mety ho tsara. Ora tsara fanjo. Tinira dia akpian masnau. Oka jeta ni utuga sumacara ni andanitra ianao. Akpian masnau, akpian masnau. Ivavaka ho anareo aho ary anisany vavaka ataoko dia ny tonga anareo tena ngetaeta ny ho any an-danitra tokoa ny ho tonga any. Inona moa soa azontsika raha azonao ary ty zao tontolo zao ity. Raha ho sitrana azy ianao, raha hivaza ny olana fiainanao, raha hotahina ianao kanefa ny fanahinao very, ianao tsy hotafitra ny an-danitra akory, ianao hijaly any fahaverezana mandrakizay, inona solonao ny amin'izany? Manana etaeta ny ala miratsy. Fa hivavako anareo aho mba mindrafony tompo, ary oroantsika rehefa ny aratsy zay manajamba ny maso fanahinao, zay matokanao tsy rototra ny ho any an-danitra mihitsy. Akipy masonao dia apetrao fonao tanana. Andriamanitro, mamindra fo amin'ny olona rehetra toka eto anao, na iza na izy, na iza na izy. Aoka ny faninao masina amangy ny tsiraray avy ka ametraka an'ilay teny nambara teo ho ao anatiny, ka ho sarobidy aminy ny fiainana mandrakizay miaraka aminao Jesosy eo. Ho sarobidy aminy ny ho tokasoa tsara ny an-danitra rahatrizay. Hiasa eto faninao masina, hitondra fanovana, hitondra fanamboarana. Fa ny fanaratsy kosa, rehefa naratsy
fototra matokany olona manadino ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa naratsy kosa zay manajaba maso fanany olona ka mahatonga azy mahasamanota, mahasamanao tsy fanao, mahasamanao takafanao jetilisa ihany na dia fampino azy. Didina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy zany miala. Ry fanamanota, fanamampanota, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Roana ianareo, miala amin'ity fiangonana ity, miala amin'izao asan'Andriamanitra izao. Inga ane ka izy fa manginy fanahy masina eny aminao, ka ho sarobidy aminao ny fiainana mandrakizay any an-danitra miaraka amin'i Jesosy. Ary ho tsara fimanana ianao manomboka androany. Andriamanitra miasa anao amin'izao fotoana izao, ka ho arak'izany ny fiainana ty fiangonana ity, ho arak'izany ny fiainana ty fiangonana ity. Ary mivavaka aminao aho ho an'ireo izay tena teram-panahy no any an-danitra sy trano izy. Vao ny olona ny fiainana, taio izy ary vonjeo izy ho afaka amin'ireo olana mianjady eo aminy. Misaotra Andriamanitra, misaotra anao afa-tsara, mpanao tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. O ny rany Jesu.